Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Inona no avariko an Jehovah noho ny sorehetra izay nataony tamiko. Izany teny mpanao salamo izany Jesosy no tokony ho apetraka isan'andro vao miratra ny masonay. Raha mahatsiaro ny soa sy ny tsara izay notanterahanao taminay. Eny anazy rehetra iverinay ho ratsy koa ara satria ao ambadiky ireny rehetrarehetra ireny dia misy fahatsarana rehefa nomaninao anay. Mpanao salamo ihany anefa no miteny aminay hoe misaora amin'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko eo. Misaora ny anarany masina. Dia manantona anao ampanetretena izay amin'izao maraina izao. Miankohako eto anatrehanao. Misaotra ary manome voninahitra anao feno. Ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindraponao, ny amin'ny fitahinao anay, namezanao anay maraina. Tsy voavidy laza anay izany, vitanay, na dia ny ampitombona segondra akory amin'ny fiainanay. Fa izany rehetra zany dia noho ny amin'ny drafonao feno makasitraka tokoa raha Jesosy. Makaty indro sahady ianao fa ho fenonao ny teny mamy miaraka aminay isan'andro ianao. Vangio ny fanainao masinara ny tokantrano izay mampetrano anao ankehitriny. Sokafo ny fomba mampanano tsirairay andray anjara feno amin'izay afatra ampitondrainao ny mpanomponao. Ary izay velanao misy voatsaingy Satana eny ampandehanany an'i Jesosy fa tirizo amin'ny fanainao masina mba ho tanteraka homendrika ary hamoza toy ny mandra-pialanay ety amin'izao tontolo izao ety. Fa dia vo Satana izay tady hanapotika kosa andrava ny fifandraisana didina tsy hanankely tsy hanapahefana tena ny amin'ny farimrehetra fo fa ny sahaza azy. Dia mitenena foana raha Jesosy mitenena rehefa vonina iainanao ny mpanomponao. Amen. Ny mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ho sokafantsika ny filazantsara masina. Filazantsara ny soratan'ny Marka 5:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Marka 5:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety-sitrana, fa vao mainka ny anarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy, dia nankivohany, namaky ny olona ary nanindry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendrika dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny anatin'ny tenany fa sitrana izy. Amen. Tantara efa diso fantatsika riavana. Seho anankiray ato anaty Baiboly ity tantara vao novakitsika teo ity. Dia ny amin'ilay vehivavy narary ny tsidrana nandritry ny 12 taona. Volazan'ny Baiboly fa nanaovan'ny olona experience izy, dia ireo izay milaza azy fa mahay manasitrana dia lasany izy. Misy milaza aminy indray hoe ary io no mahay mikarakara dia lasany. Ary dia tena nokarakarainy tokoa ange izany satria lany tany ny fananana sy ny harena. Ary izay riavana no ilazana amintsika miaino ankehitriny hoe aza mba mandehandeha any amin'ireny olona lazaina fa mpikarakara ireny, fa tena karakarany ihany tokoa ange ny fanananao e. Fa ity vehivavy ity araka ny voalaza teo, dia nakany amin'izay misy milaza fa mahay manasitrana, mikarakara, ary dia lasa tany tokoa namonjy toerana ireny izy. Ary dia fantatsika fa tena zava-doza no nahazo azy satria
ny aretina ny ombo ny fananana tsy hita fa rivotra tanteraka. Fa ny zavatra iray kosa nefany raha vao niareny amin'ny Jesosy izy, mahery tsy enjana tokoa mantsy ry havana io anaran'i Jesosy io ary mino aho fa ianao nary an Jesosy dia io ianao miaina izao maraim-baovao izao. Andreny hafany satria fantatsika fa mitondra fanavaozana izany teny omeny izany, mitondra fanasitrahana izany teny alefana izany, fa tsy hoe mifoha maraina ianao ka hiaino an'ity pastera ratsy feo ity. Ary izay fandrenesany ao an'i Jesosy izay no tonga anao hetsika toy izao, hifoha maraina, manao hetsika rehetra mba ahafahanao miaino ny hafatra. Fa milaza aminao aho fa tsy ataon'i Jesosy tsinotsinona izany, fa tsy maintsy misy valiny omen'Andriamanitra ho anao. Tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny fotoana efa voatendriny. Fa rehefa nandreny amin'ny Jesosy ary ity vehivavy ity dia nisafidy ny tsy hijery ny lasany intsony izy. Tsy tao an-tsainy intsony hoe ritra ny fananany, nataony olona experience izao, nanaovany olona resabe aho, tsy te hijery an'izay lasany izay intsony izy, fa kosa te hibanjina an Jesosy fotsy izao. Dia ilay Jesosy inony fa mitondra fanasitranana ho azy. Ary avy eo ny fitaizana, ny fitezana, hibanjina an Jesosy izay no fiandohany fanarenana ny fiainan'ny olona iray. Ary izay ry havana no mahatonga anay ilaza amintsika mandrakariva hoe rehefa tonga amin'ny fivoriam-bavaka toy izao fotoam-bavaka tokoa mantsy izao atrehantsika isa-maraina izao. Eny, na fivoriam-bavaka na aiza, Jesosy irery ihany no banjinina. Aza mijery olona, aza mijery na iza, aza mitody hakaviana hakavanana, fa raha vao tonga ao amin'ny fivoriam-bavaka milaza tsotra izao hoe tia iona aminao a Jesosy, fa miteny aminao fa tsy maintsy miaona aminao Jesosy. Ary eo ilay finoana no tena miainga. Tsy manodidina n'ity vehivavy ity no nanapolisika azy hoe mandehanana vonjeo Jesosy, fa avy ao anatiny mihitsy, avy ao anatin'ny fony mihitsy ny hetaheta ny ahita an Jesosy. Ary mitenena tao am-poniny izy hoe andraso aho, androso aho, ataoko izay anakaikaizako an Jesosy, ary na dia nisombo ny akanjony fotsiny ihany aza no voakitiko dia ho sitranao. Finoana ngeza be izany ry havana. Fa tsy misy mahalala tao am-pony ity vehivavy ity ny olona izay nanaraka an Jesosy ary tsy nisy naporisika azy. Ary izay faniriana tao anatin'izay, vokatry finoana izay, dia hoy Andriamanitra hoe mariniko aminao anaka, fa amin'ny fotoana hikasihanao ny lamban Jesosy tokoa, dia ho ritra ny lohana rarana aretinao rehetra ary ho sitrana ianao. Ny olona be dia be ry havana dia endriky ny sakana, ary izao milaza aminao fa rehefa mandroso mitady an Jesosy ianao dia tsy maintsy misy ny sakana, misy ny mpanakoro, fa aza manaiky ho voasakana ary aza melana raha tsy tafaray am Jesosy ianao. Fa tamin'ny fotoana nikasihan'ity vehivavy ty an Jesosy dia natsapa izy fa ny zavatra niala tao anatiny ary dia sitrana izy. Ary raha nandinika n'ireto andinin-tsoratra masina vao nivaikina teo ary havana dia tena natsapa mihitsy fa kay ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanasitranana, ny vahaolana dia eo am Jesosy foana amin'ny fotoana rehetra. Ry havana, betsaka ny olona rehefa amin'ireny fotoana ny asa fampaherezana ireny, betsaka no tsy mety manantona an Jesosy amin'ny alalan'ny mpanompo.
mbola misy sasaka namatsy aho asesiky ny devoly eo anoloany. Mbola apetraky ny devoly ao an-tsainy avonavim-panahy fa tsy mila an'izany asa izany izy, tsy mila metra tanana izany izy. Mbola ao ny enatra ny mason'olona sa ho ataon'ireo resabiany indray. Mbola ao ny tahotra sy mifanahina saode fa milaza amintsika ao ry havana, manatona an Jesosy fa na inona sehatra marary eo amin'ny fiainanao, mino ianao fa tsy maintsy atsapa ny fasitrana ianao ary afaka tanteraka ny olonanao. Ry havana, fitiavana lehibe no atolotry Jesosy ho azy sy ho anao. Raiso ny fanapahan-kevitrao, mitsangana manatona an Jesosy ary filosonoana ny ao anatinao fahositrana ianao. Tsarovy ry havana fa ireo olona marobe nanaraka an Jesosy ireo ange tsy voatery sitrana avokoa satria tsy mba nanana finoana izy ireo, tsy mba nanana etaeta hikasika an Jesosy izy ireo, fa dia nanaraka fatany fotsiny ihany, niorakoraka fotsiny ihany, ary na dia nisy aza nikasika an Jesosy, tsy mba nisy finoana tao anatiny, dia nijanona ao anatiny foana ny aretina sy ny olana. Fa ianao androany raiso ny finoanao, manatona an Jesosy, dia ahita fanasitranana ianao, ahita fiovana ianao. Ny finoana mantsy ry havana tsy mampiherikerika fa mitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Koa te ahita voninahitra ve ianao? Mino an Jesosy Tompo fa mpanasitrana izy. Ny fiherikerena dia mitondra ny fiverenan-dalana, ary ny fiverenan-dalana dia tsy ahita mandrakizay ny fahagagana izay eo ampelantanan'Andriamanitra. Ry havana, te ahita fahagagana ve ianao? Mandrosoa tsarovy ny zanak'Israely izay nasain'Andriamanitra mandroso manoloana ny ranomasina mena. Fa raha tsy nandroso izy ireo nofonofo fotsiny ihany izany ranomasina misokatra teo anoloana izany. Mandrosoa ry havana fa i Jesosy efa manolotra ny tanany aminao ka miteny hoe, makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Amen. Ivavaksika tompoko. Makasitraka feno tokoa Jesosy zay dia amin'ny hafatra izay nomenao anay androany maraina, ary dia mbola misaotra anao feno satria hay tokoa amin'ny fotoana rehetra anatonana ianao, ikasiany fona ianao, ataona iampinoana, dia isy fiovana aminay hitondra fanavaozana tokoa any amin'ny fahatsarana sy fanasitrana. Makasitraka feno indray Jesosy ny amin'izany hafatra napetraka ao anay tsirairay aby zany, satria fantatrao fa vahoakanao, ny olom-bofidinao, ny mpiara mivavaka aminay Jesosy dia samy manana ny olana, samy manana ny aretina, ka mila manatona anao, mila mitady ny tavanao ampinoana mihitsy. Andreraka mako Jesosy ao tontolo zao ka dia milivily ny finoana isan'ny sainay mihitsy, mitady zavatra hita maso, manoatra lavitra noho ny amin'ity vehivavy izay efa narasy ny jaly lany aretra nandritra 12 taona ity. Fantatrao fa matetika tsy mety fay izay, fa mbola mitady le mpahita, mitady mpikarakara na ditanay fa lavaka ao ambadika izany. Androany ianao nambaranao te fa manolotra ny tananao hikarakara-nay, anompo any araka aminay, ary ameanay ny hery ny finoana sy ny fitiavana feno. Jereo manokana izay rehetra manana olana, jereo manokana izay rehetra manana aretina, jereo manokana izay manana fanahina ka tsy mety manatona anao. Amakivaky ny androany mako zay Jesosy,
azavelanao analavitra anao ny lalakaleanay, azavelanao analavitra anao zay rehetra ataonay fatovy eo anilanao foana izay ho voninahitsy ny anaranao. Ka na iza miantso ny anaranao androany, na iza ikitika anao Jesosy amin'ny alalan'ny finoana dia anehoanao fahagagana. Ka na inona loharan'aretina, na inona loharan'olana miasa amin'ny tsirairay aby ao dia tena tsy anankevitsy anam-pahefana amin'ny anaranao zany, atsipy anafariam rehetra avo any no saza azy. Fa ianao le Andriamanitra ny tompony nofo rehetra no anamarina ny teninao sao nge ny Andriamanitra ny nofo rehetra tokoa hoe no misy zava-magaga tsy haiko va. Amarino ara Jesosy fa tsy andao fo ianay ianao, dia mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao. Amarinonao ny fitiavanao anazy, fiarovanao anazy ray voaka ny trano izy, ary mbola ambinao ihany koa izy rehefa hiditra ao an-tokantranony azahoany hanompo anao am-pifaliana hatrany. Saotra Jesosy eo, saotra tompon'alalo, betsaka ny tsy manana asa, betsaka ny mbola miodikontona, anantona anao izany rehetrarehetra zany Jesosy eo, anehoanao ny fitiavanao. Fa ianao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Tonoany aminazy isanandro ty tsodranomasonao, ka hitainenana hoe aza matahotra sahombanao mandrakariva mba hara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina hiasa aminay tsirairay aby, azahoanay hery tsy ino fa Andriamanitra mpanasitrana anay ianao. Saotra betsaka Jesosy eo, saotra Tompo mahalalo. Aleluia. Amen.